tonga ilaga mostrarmi tonga somara izao ay raha vanao zany vady any sa moa teo maro fa asanakany tsisy vavaoava tsika makatakaina zany tovavavaka vavatsika solonao zay Andriamanitra ranay io ranay narany Jesosy Kristy tompo ranay be fitiavana ianao satria tonga teto amin'ny fitoeran'ity zay moaly tompo nianatra ny mombomba ny teninao ny amin'ny fomba fiainana eo amin'ny ankohonana ary mbola traso maraina zao ihany koa tantanao ny anay tompo nomenao masomamy nomenao ny sakafo maraina ihany koa izay soronay anay zany tompo satria fahasoavana lehibe avy aminao ary mbola fahasoavana ihany koa tompo no ahafahanay manatrika izao fotoana maraina zao fotoana zay ahafahanay mamakafaka ihany koa ny teninao tompo mba hampitombo fahalalana anay ary hampitombo finoana ihany koa ary indrindra koa tompo mba hampitombo ny fahankatiavanay fahalahinaay tompo amin'ny saminy mpanompanao nanao masina ny asa ary hoentiny ambavaka koa tompo ireo zay namanay zay mikasa zay anatrika zao fotoana zao zay mbola eny an-dalana zay mbola tsy tonga eto ankehitriny ianao no hitahazanay tompo mba ho tonga soamantsara ary ho fifaliana hatrany no fiarahana aminao eto tompo dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatany zavavaka izany sotra raha eo Jesosy eo amen. Rehetra fa mahafinaritra ny fiona fahafinaretana ara-palahina ara-panahy dia samy tondra mody isika rehetra samy aloto izy tiako ampatsivona kely ny rafitra matovaty no fanjereo programme izy dia azahoa izy zany fa ny hany miova amin'ny rafitra dia hoe nakisaka kely lay tokony natao marimaraina zay tanativ dia apetako teo amin'ny tableau zany le rafitra azotsika mandeha tsara ny akatsika le otran'le resaky fangatsika efa azoko avadika ty a fa hoareo vatonga dia mbola azo lay tokony natao malimaraina fa natao takariva dia mbany hoe niteny zany niteny tenin'Andriamanitra io sola scriptura zay mitomboka amin'ny tokantrano io fa tsy tokalava fa tsy toka akory avavitsina le izy dia etonay ny ankohona dia manaraka zany ny fiangonana sy ny fianakaviana andeha tonga da koe fiangonana sy ny fiarahamonina any hoe lay tsika miaraka zao ankonana miaraka tsika zany aloha rehefa miaraka ankonana tsika dia laza fianakaviana rehetra zay tena fianakaviana ray mihitsy tsika fianakaviana ray mihitsy tsika ndraindray aza ohatrany te ilaza hoe ohatran'ny mifanakaiky koa le pahitapo ara-panahy noho le pahitapo ara-nofo mety zany le izy dia anio zany tsika resaka le mba mivavaka io hitatsika eo niraisan'ireo anankiroa reo anio maraina io dia mbola matomboka any amin'ny tokantrano dia ataoko hoe mpivady ary dia ny ankonana zay vao ny fiangonana dikan'io zany na eto raha ny amin'ny ankonantsika any no tsy misy ty zavaky ty tsy hitatsika amin'ny fiangonana misy vitsivitsy angamba hoe na maromaro
resaka proportion izy fa rehefa hoe ny akamaroan'ny mpino a ny ankonana manana an'ireny ny tokantrano any a dia izy dia ny farany a satria telo metona izy a dimban'le vavolombelona. Ao izy soa raha izaso ny ankonako dia anombo an'izao zahay. Io zany fitondra vavolombelona. Ay zany a le tokantrano dia fitaovana ataon'andreo manitra hitoro ny filazantsara amin'ny manodidina fampianakavitra io mandeha mizarana zany tokantrano any ka eto tsika zao eto amin'le hoe vavaka tsika zao mazava ve le rafitra zay zany le rafitra dia rahantsika mijery a le jerentsika an'io zany a van'le vavaka fa izao ny zavatra tiako ambara ohatran'ny nanaovako azo ambany a tonga amin'le hoe ina raha zava-misy nanomboantsika an'le momba ny teny mantsy a dia nazatsika zava-misy hoe simba ny fianakaviana simba ny ankonana sisisa dia loatra le fisarana tena ampiasain'ny biaso mba tsaratsara ihany fa nay zany raha samy zava-doza ihany raha hoana zao tsy miraky mifampitrodrano izy zay le fiteny efa ny rahantsika mijery toto hoe ny fanambadiana manakoa dia mivady a manandraikitra eo amin'ny ankonany a dia ny tena tonga antsika sy mampiray ny mpivady sy ny ankonana dia tenin'Andriamanitra. Lafa ny pratika ngamba tsy lasa lavitra loatra tsika fa voalaza moa zany ny ankapobeny dia anjarantsika isan-tokantrano ny mijereny hoe toeran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ankonana. Iny andray ny zava-misy ankehitriny dia fanambarako mana fa avetrindreo hoe tsy misy intsony ny fanankarozana amin'ny olona hafa zany. Ary indray efa mitoloka mivady indraindray izy fa tsisy fanankarozana intsony dia indrindra moa amin'ny zanaka sy ray aman-dreny ny ankizy a rehefa hiteny amin'ny dada ny amin'iny dia zany medicine zay fotsiny ngamba afaka fiton'ireo hoe zany ho spécialisation manitatra kely a fa tsisy tsony le miaratsika le jery télévision dia miara aminay zany mahita an'ireo le artiste reo zany hoe tena tsara e le misy roa tsy tokony olona fa valavala ihany zalahy fa misy tena hoe mitondra hafatra asa moa raha vahitanao zany colusy zany fa izy zany meza amin'ny olona fa misy hafatra foana ny azy zavatra hitiny dia raha ny mpianakavy miara ame zany tena tsara indrindra tsy isan'andro akory le izy a mba hoe miara amitsika eo dia miara ameo dia io zany ny fanankarozan'io rehefa tsy dia misy tsony fa tena antony dia zao le fampiasana ny tablety ny itotsika azy angana tsy haitsony manavaka ny marque sy ny anara fa hoe ny smartphone inona koa moa téléphone mobile sy ny avy le anarany mana anarany are nareo angamba mahafantatra fa misy olona zay tsy afaka mihitsy miala amin'izy io misy andro anao hoe misy weekend anankiray tsy misy mampiasa fa nisy tena nijaly tsy mampiasa lizy ka ny lizy ilaina za tsy mahay le lizy tsy mahay lizy ireo le namako nareo za reo tsy manana téléphone mobile dia meza zao mora be ngereo zao ka tsy any le olona te mora na lafa tsy mbola ao anatin'le anatin'le fombafomba zany fa dia mezaka soandra matovadika fa eo dia efa misy téléphone dia mba izy za raha teo tsy dia miala otrano dia le fampiasana an'io zany nataoko entre parenthèse eto ny finday ny bofetsy ny fahita lavitra ny sary ny vaovao be loatra mihitsy zao be loatra mihitsy ny vaovao reny isitsika reny ary tsika tsy mahafantatra fa vaovao le avoakan'ny reny karazana télé reny ny tiany avoaka ihany no avoaka fa tsy zay ilaitsika tsy zay za zao rehefa meny RFI tantara amin'ny Côte d'Ivoire izy arao tsara iny ny RFI RFI zany ohatran'ny laza hoe tena misokatra be dia
voalohany aloha milaza le place, dia avao milaza le manao reportage any toerana. Iny manao reportage any toerana maka témoignage, zay foana l'izy a, zay foana le schéma. Dia zao le phrase farany ataon'le soloteny any a, iny no tena zava-dehibe. Dia gaga ny olona Solomon ina ny jereo faty olona fotsiny zay izy tamin'ireo fotoana non nisy aty tany d'accord fa ny vaovao tsy laza mihitsy reo dia samby alemilo miady reo sy molisy fa ajainareo civil tsy zandrisaky zany mihitsy fa nikekely na loza amseo dia nahazoko le telefôny zany avy amin'ny zanak'azy fa le zanak'iteraka tany ndraiky ny datin'lehibe tany dia ohatra tsy tena zany le problème any azonareo le izy misy mitantara momany Madagasikara zao so zavatra so misy marina fa le tena marina tsy fantazony olona fa le filazam-baovao no milaza izy atao an-tsaina tsara mihitsy tsy maintsy maka distance tsika na radio iny na télévision iny zany fa mino fa sy tiany ambara aminao no ambarana tsy manana ny ligne éditoriale izy fa tsy zay tena tiako lazaina amin'ity androany ity a fa ny tiako lazaina dia zao hoe tsisy ireo le teknôlôjia vaovao reo a tsika zany anatin'le atao hoe révolution numérique aty révolution numérique ity a mitovitovy lenta amin'ilay natongavany imprimerie tamin'ny 1440 Gutenberg fa ny azy le révolte amin'izany tsaratsara kokoa satria rehefa tonga ny imprimerie dia ay zany afaka manonta boky ny olona tamin'izany olona voazato no natao hoe dimampolo fa tsy anarivo mihitsy dia ay zany rehefa tena maky amaky boky tsy makany amin'ny trano bokytsony na makany amin'ireny olona manakireny mba meko lovolohany rano movakiny sale trano anao dia aty zany avereny zao kehitriny zao zany talohany fa ny tonga ny imprimerie dia samy any isan'ny faly mihitsy tamin'ny natongavin'ny imprimerie dia nia Jean Calvin zany hoe ananany daholo angamba fivera koa zany manuscrit hatramin'ny Saint Augustin 5e siècle ane zany fa rouleau daholo zany na papyrus na sara am'izany fa tonga ny imprimerie dia afaka nanotany boky mihitsy vita boky be dehibe mihitsy dia misy tombony zany ary andeo lazaintsika hoe niainga tamin'izany ny fivoarana teto Frantsa ara-tsaina niala tamin'ny moyen âge izy zany dia tena anjarina azy tombony ny antony imprimerie za matahotra hoe le révolution numérique ananantsika ity a mety hampionatra antsika fa ozy nareo mampionatra antsika tsy jerentsika amin'ny antsipirionatra fa avy eo a satria zareo amin'ny teny anglisy dia miantso anglisy hoe révolution digitale azonareo zany hoe le tsapatsapa fotsiny doit le digitale tsapatsapa tsy mahay manolotra tsony vao manolotra anao zao hoe mariage MAR fotsiny apetako eo dia efa toizana aiza moa aizana manao tsipelina am'izany dia mbola ampino teloto hoe ino SMS dia phonétique tsisy no andratan'ny ankizy an'izay izy fa ici nahita za zao nefa hita tamin'ny France 24 ara official manohatra hoe casque bleu dia bleu isy amin'ny farany fa tsy hitany olona mahadisa zany tsy fa tsy ao anatin'ny sony izy zao fa rehetra ranainy fotsy volo ohatrany eny zay moa fa tsy manana volotsony fa fotsy volo zany efa mbola matsao aty zany efa nohatrany fa aisy fa tsiksi taloha rehefa manoratra raha manao CP raha vo teny 10 zero dia tsy afaka am'izao tsy takina tsony ny orthographe sao zao tsy takina tsony reo le mpianariko reo zany za zany maniry maniry mihitsy nareo ny dissertation voalohany ataonareo ampy ataovy tsara mihitsy tsy ere samy tsisy maikina frantsay mba miezaka sika dia mba miezaka ihany fa efa hitanao hoe
Ngambozaky afaka fotoana tsy alaina intsony ny orthographe fa amena spécialiste ny texte rehefa teanao. Zany hoe azonao atao manoatra any amin'ny bac fa tsy alaina intsony ny orthographe fa ny loza entitra zany hoe BDB tsy olo jeretsika rehefa avy eo a. Ahoana moa zany hoe photo ataonao F no anoratanao azy. Zany hoe tsotra le izy fa tsy fantatry intsony ny tantaran'le soratra. Misy tantara am'dao reny ny accent circonflexe sy misy tantara am'dao reny. Amin'ny teny frantsay moa zany resaka fa tsoritsory dia manjary tsy fantatra tsoro fa phonétique tsisy. Amin'ny teny gasy aloha mbola metimety any fa le teny fanaovantsika maro fa tsoritsory tsy fantatra tsoro ny dikany. Ohatra zao fantarao rehefa makavady a dia eto zany ny fianakaviana ralehilahy, eto ny fianakaviana ralehilahy. Iny no tena zava-dehibe ny fangatahana iny a. Iny indray mety tsy tanteraka amin'ny fanambadiana amin'iny a fa fanakalotra ny ndany sy ny kilany. Anankely dia rehefa avy eo a efa hita hoe fa mety tsara zany hoe afaka miray zany izy a hivady a. Fanambadiana malagasy a fanambadiana mpianakavy aloha fa tsy atao manokana zany mihitsy. Tsy mety hoe dady hanambady a raha anona juska amin'ny anina ny mariage. Any amin'ny fiarapara tsy anarany ray aman-dreny intsony ary prénom azonao atao fa tsy anarana feno intsony. Taloha tena hoe nitotota mihitsy. Dia zao fiteny anankiray indrindra ny lehilahy izy ity moa tokoa fonjazavavy natakalo fonjazalahy. Inona fiteny am'zao fotoana zao? Fonjazalahy natakalo fonjavavy tsisy fandraisany mihitsy. Soritsorina izy dia avoaka fotsy fa tsisy fotona tsy. Inona dira Alexpert mety tonga am'zany satria rehefa tonga any amin'ny fianakaviana razazavavy tena anazy tanteraka ary razazalahy any an-daniny tanteraka. Tena politerizy dia sotoavy zay tsotsotra dia tsara. Rehefa vita zany le fanakaviazana io zany a nyreo ray aman-dreny mahay miaino tsy maintsy miaino tsara mihitsy ianareo a indrindra le mpikabary satria manana soteny andany sy ny kilany miaino tsara. Dia rehefa mamaly le anankiray a dia fantatra hoe miaino tsara izy. Zay le ataontsika hoe théologie ny fiainoana sao da manomboka ampivady aloha le théologie fiainoana. Raha misy miaino tsara matoa miaino tsara andany sy ny kilany. Dia rehefa vita zany le resaka fa lava be fa mahafinaritra ny fa lava be. Dia misy olona anankiray efa betsaka ny amin'ny tantara ity zay natao amintina. Izy zany mandravina sy manintona tsy mampiavana raha sendra tsy mety le misy anina anankiroa zany io. Izy zany tsy manana andany tsy manana kilany a fa miaino tsara fotsiny izy. Dia imamba no anarany. Rehefa vita le izy a efa asa iloso amin'ny sakafo amin'izay na amin'ny kafe dia nyray amin'ny fianakaviana indrindra avy any amin'ny zalahy miteny hoe izy ity zany mba tsoritsoro izy ity rimamba isarahana. Efa vita zany. Anjara mambo io tsy tena zokola le izy fa miaino tsara izy. Dia misaraka rehefa avy eo. Fantareo ve ny tiako lazay? Le fanatsoran-javatra io a zava-be ary ity zavatra ity a tena anatsotra ny zavatritsika ity. Mety havita zavatra be lehibe tsika fa tsy maharitra. Aleo vetsaina fotsiny zany hoe ngarado zany manao tononkalo anankiray. Mety ray volona vao vita le izy a. Rehefa mivoaka le izy a dia maharitra ilay tononkalo. Ampolo taona ny vitesina foana hoe zao no lazainy rado satria maharitra le vokatra. Fa zao tonga amin'le nabadika izy. Zany hoe mahazo résultat anao, mahazo résultat fa tsy maharitra n'iny. Tsy maharitra iny.
copier-coller. Dia manana an'le fakapanazy zay ny mpianatra zao, resaka mpianatra foana zaho zany efa misofolono zao hoe manolotra zavatra tsara ho an'ny mpampianatra izy fa copier-coller fotsiny le izy fa tsy maharitra ho azy. Hafa le mpianatra hoe tia le sujet ho any amin'ny biblioteka jereko zao ny boky momba an'io dia raisiko izy dia jereko dia herinandro aho mijery an'izay fotsiny ray volana vao voarafitra ny dissertation. Zay zany manefika koa nohon'ilay copier-coller tsaikory manolina azy ka ny tiako lazaina le amin'izao fotoana zao a natao tamin'ny tena frantsay izy teo omaly hoe tsy misy interlocuteur atsony, tsy misy tsony interlocuteur momba n'ilay teknôlôjia avy amin'ny atao hoe révolution digitale, metimety koa le digitale no hoe numérique. Fa ny anankiray io zay dia ny dokam-barotra. Ny dokam-barotra misy foana hatramin'izay a réclame manintona azy fahity zay io publicité fa io zany tena zava-bady zany hoe ny dokam-barotra io tereny fitsavana tsy ilainao ianao ary tsy avelany eritseritra ianao indrindra n'le telefona asa raha misy an'izany eto fa any aminay vao sograsinao telefona dia sady miteny mafy le olona no miteny engany tsy manatsafidy anao zany anao zany miteny zany tsy vidy an'io rehefa tonga etsena anao vidinao ihany le izy ka raha misy fahavalontsika dia midokam-barotra alors, comme tu es en français, nous subissons la publicité. On n'a plus la liberté de dire non. Et c'est vrai que ça, on va dire, les télévisions, ça va te foutre au dîner à rien, nous tenons avec la publicité. Enfin, nous avons des téléphones. Au bout de l'autre, on a des phares. Tenero le pancarte le zaveny reny publicité daholo na lisy azy atakonana amin'ireny satria azahoan'ny municipalité volany izy lisy tsara tany zao dia zany mba andeha mangilisy anareo fa tato zay niany mba misentisety rio mandalo mpanao publicité reo nitanao vodio zao vodio izy dia zay fotsy zany no tena betsaka fa tena mbola izan'io zany aza inina atao manao tsipelina vaovao zay tsisy dikany any amin'ny Côte d'Ivoire zao ny tsipelina hoe cadeau dia KDO. Hitanareo zava-dimy taona mahita an'izay dia zay zany nohatr'izay dia zany marina nenera ny lettre avadika mieux zany avadika fanareo trano mba azo amantarika ny olona zany zao ny toerana misy antsika amin'izao fotoana zao dia ao zany le fampiasana ny teknôlôjia vaovao ao fampiasana ny sompatra ataon'ny dokam-barotra amin'ny telefona amin'ny internet ianao zany raha mijery site vaovao dia tsy maintsy mandany publicité zay zay zany marina ka efa misy logika lasa na logiciel ny lazana azy ao anatiny eo hoe indray mandeha anao nitady programme de vol makany Côte d'Ivoire dia ohatra anao zao manokatra hoe inona vaovao Madagasikara dia Madagasikara ohatra zany fa mety hafa koa dia le volana Côte d'Ivoire aloha nolazana hoe fa herinandro aloha nitady an'io dia tena zay le izy misy aretina ho mitopoko any États-Unis zay hitantsika le atao hoe surmenage dépression la ratsiratsika io fa io zany resaka communication tena betsaka amin'io hoe tsy afaka mamoaka ny zany fa misy aretina vaovao amin'ny teny anglisy izy dia burn out zany hoe on est complètement consumé zay dikaliteny raha dika amin'ny teny frantsay fa mbola misy aretin-dratsy le zany a milazana azy dia brown out zany ka ny dikan'izy dia zao hoe misy olona mahazo vola be ohatra ny publicité fa fatany hoe tsy mahazo soa le zavatra ataony asa raha fantatsika fa ny olona zay misokatra sy mifaly
dia ny olona mahafantatra hoe zavatra ataoko tsy mahazo zay mahatonga ny mpampianatra CP1 ho faly mpampianatra CP1 ndraiky tsy be karamy fa rehefa mahita izy a lasa asa comptable le mpianana lasa mpahanana zany ka misy tadidreo hoe za le mpianatra ataonany afaliana le zany ny instituteur zany a no manana satisfaction morale voalohany fa ny olona zay fantany hoe zavatra atao tsy mahasoa dia tratran'ny aretina brown out any Amerika zany mahazo volambe izy a fa fantany hoe tsy mahasolo izy satria azo vola fotsiny le resantsika eto zany ny zava-miseho ankehitriny a fa ny farany a mbona zava-mahasoa dia hoe tsy afaka miteny tsony zany ny olona nous subissons au point où on ne peut plus s'exprimer. Ikena fotsiny ny subira sy ny agir moa zany dia mifanodry zao e manjary tonga amin'izay zany ny olonareo manitatra reo pasteur eny manitatra satria tiako fantatsika le zany le zavatra miseho hoe tsy afaka miteny tsony ny olona zao tsy afaka miteny tsony ny olona fa ndatsa-tana ny sisa miasa sy salamizany ohatra fotsiny zao mihina fa tsy ataotsika zany fa za fa nahita miaraka amin'ny latabatra zao fasafasy zao dia mba tokony misy hoe manao ony nareo mahafinaritra nareo zany dia le tableto nandroatana dia mamaly mihitsy nefa tena fanatrika zao e fanatrika zao eto. D'ailleurs, par rapport à ça, on dit qu'il y a une nouvelle civilisation